Amin'ity Zoma andro voalohany amin'izao taona 2020 izao dia sambany moa amin'ity taon'ity no ampiaran'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny fisian'ny teny voalahatra iombonan'ny fiangonana rehetra na ny perikopa ositsika. Ary zany fisiany zany dia endrika anankiray izay ampatarina sy ampalalana ny fiangonana fa iombonana ny fankalazan'Andriamanitra amin'ny andro voalohany amin'ny taona ka isiny ny fanompona azy. Andeha ny ao amin'ny Genesisy toko voalohany ka ny andininy 20 no iarahantsika mandinga arakantsika ny hafatra amin'ity andro voalohany amin'ity taona ity. So ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika, aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano, amin'ny ranomasina, sy ny voro-manidina, sy ny bibi-fiompy, sy ny tany rehetra, ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Olona noforon'Andriamanitra araka ny endriny sy ny tarehiny. Inona moa ry havana no mahasamihafa ny endrika sy ny tarehy? Raha ohatra ka nareo no mijery, tsika rehetra zao manana endrikinina. Raha misy mijery atsika zao zava-boary hafa dia zao inona reto? Tovitovy amin'inona tsika? Amin'ny rajako ary inona ny tarehy? Zany zavatra zany dia ngeza be ao anatin'izay fieritreretana, fa raha milaza ny boky Genesisy hoe andeha isika hoy Andriamanitra hamorona olona tahaka antsika. Zany zavatra zany ry havana dia milaza zavatra goavana, fa tsy misy ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra raha tsy misy ny olombelona, ary tsy misy maha-olombelona ny olombelona raha tsy misy Andriamanitra. Tsy afaka misaraka ary tsy azo sarahana. Zany hoe miresaka n'Andriamanitra ianao kanefa tsy mahita any olombelona, ary miteny olombelona ianao kanefa tsy mametraka azy mifandray amin'Andriamanitra. Ary ny fahitana sy mety hitana ny an'Andriamanitra raha toa ka atao hoe araka ny endritsika sy ny tarehintsika dia eo amin'ny olombelona zany mety hitantsika an'Andriamanitra. Nefa koa ny olombelona izay tsy manana ny endrik'Andriamanitra sy ny tarehin'Andriamanitra dia tsy olombelona izy, ka mifamatotra, tsy azo saraha ny maha-izy azy an'Andriamanitra sy ny maha-izy azy ny olona. Ary ny olona sy Andriamanitra tsy afaka misaraka araka ny voalaza eto amin'ny zava-boary tantsika. Aoka hanjaka amin'ny hazandrano sy amin'ny ranomasina sy ny tany rehetra sy ny biby rehetra sy izay mandady sy mikisaka amin'ny tany. Zany hoe misy tendro telo zany izay tsy azo sika avela andeha ho azy samy maka ho azy, dia Andriamanitra, ny olombelona ary ny tontolo iainana. Fa mifamatotra sy mifandray ireo. Ary raha mandinika moa sika hoe ny olona tokoa dia endrik'Andriamanitra
betsaka no milaza sy mametraka hoe tahaka ny ahoana ary zany no hitana zany maizy azy an'Andriamanitra zany raha tarafina amin'ny olona. Tsy jerena amintsika olombelona amin'izao taona vaovao zao. Ny olombelona zany raha jerena dia Andriamanitra ve mandady na mikisaka ao na fieritreretana roa Andriamanitra mandady sa mikisaka? Inona ny mandady? Ary zany riavana no tokony eritreretintsika tsara. Fa rehefa ohatra ka mampandady olona isika dia mampitovy azy amin'inona zany? Amin'ny biby zany. Ary raha isika no mandady dia inona isika zany? Allo mandoalika. Fa raha mandady isika ary zavatra ngeza be azy satria tsika malagasy dia raha milaza ny tsika ankehitriny hoe mahantry, tsy miteny hoe zany hoe mahantry zany laza inona amintsika moa zany mahantry zany? Samy manana fahantrany ary mahantra daholo tsika, ary tsisy olombelona tsy mahantry. Satria ny fahantrana amin'ny lafiny iray dia tsy fahampiana. Ka raha vao misy zavatra tsy ampy aminao na dia kisingany kely zay bitika azy dia efa mahantry ianao. Fa amin'ny malagasy zany hoe mahantry zany dia zay lazainy hoe mitrongo voahomana. Ka inona moa no mitrongo ia? Ary eritrereto tsara zany sary zany hoe mitrongo ianao, inona zany? Zay ianao vao miomana. Da inareo le biby. Ary zavatra tena manala ilay endrik'Andriamanitra zany. Fa zay hitantsika eto dia ny endrik'Andriamanitra sy ny tarehin'Andriamanitra raha dinihantsika eto dia ilay teny ngeza be manaraka. Andriamanitra nanao hoe Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, tahaka ny tarehintsika. Aoka izy aninona? Hanjaka amin'inona? Amin'ny tany. Ny fananana fahefana zany no endrik'Andriamanitra amin'ny olona. Ny fananana fahefana. Andriamanitra dia manana fahefana ary azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Fa Andriamanitra dia manome sy manolotra antsika koa zany fiombonana amin'izany. Ka ny fampiasantsika ny fahefana no manala ny endrik'Andriamanitra amintsika, na mampitoetra ny endrik'Andriamanitra eo amintsika. Ady hevitra be raha nanaraka tsika tato ato amin'ny vaovao ara-tsosialy lay reny mikapoka ny zanany teny soavy masoandro. Ny rainy sy nareo manaraka vaovao. Le ray mikapoka ny zanany teny soavy masoandro. Ahoana moa ny tenin'le ray? Zanako io ka zay tiako anaovana azy dia azoko atao aminy, ka aza miditra amin'izany ianareo. Zany hoe ny fahefana zay maharay azy dia tena ao tokoa, fa ny fampiasan'ny fahefana ka ilazany fa na ny ain'ny zanany aza dia azy dia mihoatra zany. Ary tsy fitandrona ny aina koa, zay fahefanao no miaro azy. Na ny maromarona koa miomina andraikitra amin'Andriamanitra. Tsika ne raha manao zao tapombavy zao sy manao fanasan-tanany dia endrika anankiray fampiasantsika ny fahefana omen'Andriamanitra atsika zany. Fa azo ataony ny manao finoana tamin'ny fotoan'andro vao nisy ny sida dia ady hevitra be rehefa nifoanana tany tatsinanana zay manao fandraisana fanasan'ny tompo amin'ny vera anankiray. Hoe tsy mety fandraisa fanasan'ny tompo io fa mamindra ny sida tamin'izany, mbola hoe mamindra mirora.
dia hoy ny fanambarany maro resin'ny fanahy masina ny virus ny sida. Atyhevitra be zany ary tsy nanaiky izy hoe resy gazety tsy manova an'io resy. Fa taty aoriana moa zany rehefa hita hoe nity raha tokoa le izy avy amin'ny samihafa dia niverina ihany. Ka fandraisana andraikitra na fandraisana fampiasana ny fahefana anananao zay nomen'Andriamanitra anao zay endrika izay. Ary zany no endrik'Andriamanitra voalohany tokony ho tazana amin'ny olona, ny fahaizany miara-miombona fahefana amin'Andriamanitra, ka ny fampiasany amin'izany sy ny fiainana an'izany sy ny anaovany an'izany. Fa raha tratra ny taona vaovao sika, ahoana moa ny mahafaly antsika? Fa fanontaniana ngeza be mantsy ny hoe tsika dia narovan'Andriamanitra, fa zay nodimanitra zany tsy narovan'Andriamanitra. Zay nodimanitra zany dia tsy nitain'Andriamanitra, fa tsika ireo ihany nitain'Andriamanitra. Fanontaniana ngeza be zany. Fa ny ngeza be dia zao raha mifaly tsika amin'ny taona vaovao dia mahatsiaro fa Andriamanitra dia mitantana, mitondra ary mampiatra ny fitantanany ao anatin'izay ny fitiavana. Ka zany manjaka izany dia endrik'Andriamanitra eo amin'ny olona zany. Amin'izao taona vaovao zao ary le havana, tsy misy olona tsy manana fahefana zany. Ny endriky ny sehatra sy ny toeran'ny ampiasan'ny fahefana no mety mampiavaka ny olona. Fa ianao manana fahefana. Ahoana no tantananao ny fiainanao? Ahoana no hiainanao ny fahavelomanao? Ahoana no ampiasanao i fahefanio amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa? Dia ny olona tahaka anao, Andriamanitra ary mivoary misy anao. Fanontaniana valian'ny tsiraray avy zany. Fa mety misy olona miteny hoe amintsika miteny zao, fiainako zao, ka zay tiako atao amin'ny fiainako dia ataoko amin'ny fiainako. Zany no manjaka amin'ny fiainako. Ka nakapoko amin'ny vato aza ny lohako raha ranao inona. Ary zany ny fahadalana zay manao Andriamanitra tsy misy. Zany ny tsy fahendrena zay manipaka sy tsy mamela an'Andriamanitra hiazo azy. Zany no anaovana faniriana tsara rehefa manomboka ny taona vaovao, mba tsy ahafoana io endrik'Andriamanitra sy tarehin'Andriamanitra io. Raha milaza moa hoe inona ny endrik'Andriamanitra, inona ny tarehy, dia ny olona milaza hoe ny endrika moa zany dia hoe forme. Ka ny maha olona ny olona zany raha verina dia ny olona dia olona izay manatongotra ka mijoro tsara, petraka tsara amin'ny tany ny tongony ary afaka mindrandra ny lanitra ny lohany zany ny olona. Fa sady tsy manjoko izy, ny tsy mandoalika izy, ny tsy mandady izy, fa mifamatotra amin'Andriamanitra mifisiny satria afaka miandrandra. Zany angeny mahatonga rehefa mivavaka ny olona miandrandra. Tsika moa adihevitra zany fa resahako aminareo ny fa naninona moa tsika natao hoe sady mikipy no miondrika, sady tsy mahita ny lanitra tsika tsy afaka mijery ny tany. Zany hoe foanana ny fisitsika, tsy andinika fa tany sika ary natao hitoetra amin'ny tany ary mifamatotra amin'ny tany kanefa manana fiainana avy amin'ny lanitra.
nisy moa missionnaire nampianatra an'io sady mikipinareo no miondrika fa izy sady mendrandro izy mitsangana randy fandindy zany fa nomen'Andriamanitra endrika tahaka ny tarehintsika dia laitsika mijoro ny endrika fa ny tarehin'Andriamanitra ny fahatsarana aty amin'ny farandy hitantsika hoe Ary Andriamanitra ny tany andro fa Ary Andriamanitra nahita fa tsara indrindra zany zavatra zany ary hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony ary indro tsara indrindra dia tsaroa fa tsara tarehinao da dia petakorina azy tsika na dia mety dontokandrina azy satria moa zany filazan'ny olona ny nainty sady be vatan'orona no tapelaka rafitsosona fa tsara tsika aroko finaritra amin'izany fahatsarantsika zany tsika o finaritra amin'ny mahamalagasy antsika satria tarehin'Andriamanitra fa ny faharoa zay hitantsika hoe inona moa zany endrik'Andriamanitra sy tarehin'Andriamanitra amintsika zany dia ny miteny hitantsika tany amin'ny Genesisy Jona toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ary ny teny dia naninona dia tonga olona ary ny olona lay nisy mpiainana ary ny fiainana no fahazavana ka raha tonga teo amin'ny mazava ny maizina ny fahazavana ny aizina tsy nandray azy nitovitsika amin'Andriamanitra zany ry havana dia miteny atevitra moa ny hoe ny biby ve miteny afaka mifandray izy fa tsy manana fitenenana fa ny olombelona no miteny ary zany mahatonga ny soratra masina milaza ny hoe raha misy olona tena olona olombelona lafatra dia mahafeha lay singa kely amin'ny tenany dia ninona ny lelany ny olon-kendry sy ny tena olona dia mahafeha ny lelany ary raha mahatonga ny soratra masina rehefa miteny ianareo dia mba mitenena teny pahasoavana teny misira zany hoe mitondra tsiro fa fitenin'ny namana anankiray zay ny hoe misy nge olona masimbavy ary amin'ny taona vaovao zao anisan'ny mampatahotra malagasy zany hoe misy olona masimbavy ka rehefa miteny izy tsy maintsy tanteraka zay ka tandremo masimbava zany hoe ny teniny manan-kery fa misy ozy mantsimbava mantsimbava zany hoe mampiataka ny olona sy manaparitaka ny olona ny teny ataony tsy hatam-piainana tsy hitana fahazavana ka io endrik'Andriamanitra amintsika sy tarehin'Andriamanitra amintsika io raha ny Genesisy resantsika eto sy ny Jona zay milaza ny amin'ny Genesisy sy ny Jona raha mamaky tsara nareo tamin'ny voalohany miteny ngeza be zany hoe tamin'ny voalohany zany hoe misy fiandohana mazava tsara ka zay ny mahafaly amin'ny taona vaovaona misy fiandohana mazava tsara tsarovy ry havana fa ny mahasamihafa
ny fijery ny taona na ny andro na ny fotoana tamin'ny grika dia tamin'ny fisainana grika ary mbola raisy ny tatsinanana dia ny fotoana ao anatin'izany ny taona dia mihodikodina boribory ka roatra zany tsika hoe manomboka taona raha amin'ny tatsinanana dia tsy manomboka tsy vaovao fiandohana akory zany fa fiodikodonana ny ankizy moa zany manao rehefa manao milimetra dia ohatra hoe ny mahamasina dia misy ingany eto dia mihodina eo dia miverina eo foana verina miodikodina eo fa ny zava-baovao nentin' Jesosy Kristy dia nanovo zany fisainana zany fa izy ny fiandohana ary izy ny fifarana ka tsipika ny fotoana tsipika ny fotoana ka zay lasa tsy hiverenanao intsony tsika zao 2:24 dia fiandohana vaovao zany ary fifaliana ngeza be zany satria zany fiandohana vaovao zany dia mitondra anao amin'ny fiverana hoe efa akaiky ny tanjona raha tia ny borna firitsika zany zao 2021 dia efa ho avy ny tompo ery efa mba akaiky edy zany ary efa akaiky ny tompo manakaiky fiafarantsika ka izany tsy fala rehefa hoe ananana tanjona taloha moa dia hoe tsika efa ao anatin'ny toneliny malagasy tany amin'ny taona firy zany 90 miditra toneliny tsika dia fivoaka ny tonelina so mbola tsy mivoaka ny tonelina foana angamba fa ohatran'izany ianao ny taona vaovao mahafaly dia manakaiky ny tanjona ianao zany hoe ny fahatanterahany fiainana na ny famonjena zay efa nataon'i Kristy ary fifaliana tsy azo toainy zany ary zany ny soratsika ary zany milazana hoe raha velinaintsika dia manakaiky an'izany ary tsika ny tena sambatra nefa maty eo amin'ny tompo misambatra satria efa tonga amin'izany tanjona zany zany ilazana hoe tsy tsika ihany notahian'Andriamanitra fa nanotomandry azy notahian'Andriamanitra raha milaza an'izany dia mamerina anareo ny fitenin'ny Paoly apôstôly izy hoe raha asiana misafidy ny ho maty na ho velona dia aleoko ny maty fa maninona izy tondra avetrany ao amin'ny fialan-tsasatra ao amin'i Kristy zany manakaiky avetrany sy tonga amin'ny tanjona miaina sady ny famonjena ao amin'i Kristy fahatanterahana fa tia tena ho izy rehetra misafidy an'izany satria raha za ihany ny tonga any tsy soa azany tsy fifaliana ho azany ka dia misafidy ny ombona fahoriana aminareo mbola andeha hiazakazaka kanefa mbola mifaly raha mbola omen'Andriamanitra satria manakaiky fotoana ka raha tonga ny taona vaovao ry havana dia mifampiarahabitsika ina ny antony fampiarabantsika satria mbola eo amintsika ny endrik'Andriamanitra mbola tazana amintsika ny endrik'Andriamanitra mbola afaka mijoro sika mbola hita amintsika ny tarehin'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra ka mbola avelany manana fahefantsika hiary tantana amin'ny voary ny fiainantsika ary menteny sika mba hampisy fiainana dia amin'ity taona vaovao ty ry havana dia hoe za mandanjalanja tsara miteny zay atao mba hisy fahariana vaovao mba hanga vaovao amin'ny fiainanao manokana amin'ny fiainan'ny ankonanao amin'ny fiainan'ny fianakavianao amin'ny fiainan'ny mpiarabelona aminao amin'ny fiainany zao tontolo zao tsika zatra zany loatra ny protestanta
fa zany angeno lanja amin'ny katolika ny papy rehefa tonga ny taona vaovao le manao fitenena ho azo zao tontolo zao miteny pirenena rehetra zay ilazana fa mbola amintsika tsy manarika atsika Andriamanitra, mbola mitoetra amintsika le fahatsaran'Andriamanitra ka misy ny mazava satria ny teny no nisy mpiainana ary ny teny ny lasa olona ka tonga tao amin'ny mazava ny olona nakao amin'ny aiziny izy. Mba manontany atsika moa hoe makaiza moa ny aiziny io rehefa alina izy eo amin'ny alina maizina dia tonga ny atoandro dia makaiza le aizina nakaiza ny aizina efa mba nandinika an'izany nareo maizina be zao ny andro amin'ny alina dia tonga ny maraina dia nakaiza le aizina foana ve ny aizina fa manodinianareo zany nakaiza le aizina natelo ny mazava ny aizina ka rehefa tsy eo ny mazava verina indray ny aizina fa saingy ny aizina zay misy ny tenin'Andriamanitra no azo iainana ka atao hoe alina. Ny alina ane maizina fa raha tsy misy ny alina velona vetsika ny alina ny fiasasa fa tsy mety ho alina ny aizina raha tsy misy ny tenin'Andriamanitra ary zany misy tenin'Andriamanitra ny tena misy mazava dia nataon'Andriamanitra ny mazava andro ary ny aizina alina. Ny tenitsika io zany no mahamaizina ny fiainantsika na mampazava ny fiainantsika. Ny ataontsika amin'ny fahefantsika io no mampazava ny hoavitsika na mahamaizina ny hoavitsika ary andraikitra maha olombelona mifandray amin'ny endrik'Andriamanitra sy ny toetran'Andriamanitra zany ry havana. Fa raha tsika hitoetra foana ny aizina amin'ny fiainantsika dia ataovy mahatsimbavy isan'andro zao, ataovy teny mandraritra lavo zao ny teninao dia aizina isan'andro ny fiainanao. Fa raha tianao hazava ny fiainanao mitenena tenim-pahasoava, mitenena teny feno fahatsaram-panahy na dia fahamarinana aza ny lazaina ary tsy maintsy milaza ny fahamarinana fa tsy maintsy amin'ny fitiava sy ny fahatsaram-panahy. Fa indraindray mantsy verina amin'ilay zavatra hitantsika ihany le vaovao marina angeny an'le ray hoe maditra ny zanany ka tsy maintsy manafa izy fa inona moa zany ny fahalemena tsy hita atao le endriky ny fitiavana ka lay famaizana manjary daroka dia misy elanelany zany rehefa daroka dia tsy misy fitiavana tsy mizany lasa fanapara-pahefana zany dia manjary maizina ny andro misy menakavy kely. Rano ry havana mahafaly amin'ny taona vaovao fiandohana zay mampanakaiky atsika ny amin'ny iariariany ny famonjeny zany ary isika zay efa nandray ny mazava no afaka mitelona ny aizina ka manovo zany ho alina ka mahatonga ny fotoana rehetra tsy mahavery ny endrik'Andriamanitra sy ny tarehin'Andriamanitra eo amintsika. Fa tsika ndray rehefa amin'ny alina matory
tsy hoe very ny endrik'Andriamanitra amintsika fa matory sika. Zany hoe mitsotra mbola mitory amin'ny tany. Fialan-tsasatra na dia ao anatin'ny alina sika. Ka ny fampiasantsika an'izany ry havana no mahafaly amin'ny taom-baovao. Ny hafatra ao antsika ry havana dia izao ny taona vaovao raha araka izay ambaran'ny Genesisy eto dia fitsiriana na fipoiran'ny fanantenana vaovao hatrany. Satria raha atao hoe tombony ho antsika izay mbola manam-pahavelomana dia ny fananantsika manohy ny fikasantsika. Ary fanantenana ateraky ny finoana zany. Ary finoana ivelomana izany fanantenana zany. Ka ny taona vaovao amin'ny faharoa dia zao fitombon'ny fahazavana na ny fahatsaran'ny fiainana misimisy kokoa. Tsarovana nefa rehefa mitombo ny taona dia maninona zany? Ho antsika amin'ny fiainantsika manokana mitombo ny fahalehibiazana. Ary rehefa mitombo ny fahalehibiazana, inona moa ny dikan'izany? Raha le zaza nandady maninona? Mitsangana. Ary rehefa mitsangana maninona? Mandeha. Fa raha ianao 80 taona mbola mandady foana, tsy misy fitombony fiainanao, tsy misy dikany taona iainanao. Vazaha fetsy amintsika dia hoe efa antim-panahy. Zany hoe rehefa mitombo ny taona dia ny vazaha te hanjanaka antsika dia hoe ny fahamatorana tsy miandry isan'ny taona. Ka na dia vazaha 20 taona azy izy dia baiko afrikanina 80 taona. Fa ny tena marina dia zao ny taona dia tokony ho hita ny fitombona. Ka isakisaky ny taona mandeha dia tokony ho hita zany hoe fitombon'ny fahatsaram-piainana, fitombon'ny fahamatorana, maturité. Tsika nankalaza ny 20 taona, raha fiangonana 20 taona hitovy amin'ny fiangonana 20 taona, tokony heritreritra. Tokony heritreritra. Manahoana ny famatoram-panahy zany olona 20 taona zany ny fiangonana atao aminy sy ny 20 taona. Ka fifaliana ngeza be satria mahay mitombo ny fahazavana. Ary zany fahamatorana zany. Mampieritreritra ry havana fa ny fiaina firenena koa aza tsara eritreretiny zany. Nankalaza ny 80 taona fahaleovan-tena isika. Fa indrisy fandiniky ny eran-tany dia mbola manenina fanjanahan-tantsika. Ary voangy nanontaniana hoe iza ny tiana raha zao? Alao entin'ny vazaha ihany. Ary tsika rery nanao an'izany fa jereo mahiotany io ny safidy izy hoentin'ny vazaha. Comment sisa mijanona la réunion. Zany hoe tsy nisy fahazavam-piainana tao anatin'ilay fahefana nampiarantsika azy. Ka tsy mitombo ny fahazavana fa lay aizina tsy nety tonga alina ilay lantsasatra fa tonga mampahory sy mampatahotra. Ka ny taona vaovao dia fitombony ny fahazavana na ny fiainana fahatsaram-piainana satria mahay matotra manakaiky ny fahafenona ny faharinana taon'Andriamanitra. Fahatelo amin'ny taona vaovao dia fifaliana zany. Fifaliana zany satria manatona ny mandrakizay tsika. Manatona ny mandrakizay tsika.
mandrak'izay ry havana dia fahatanterahany ilay teny Jesosy hoe indro avozoky ny zavatra rehetra ary dia vita. Raha mba afaka mitenitsika isak'izay manao zavatra araka ny ten'Andriamanitra, raha mamankitsika ny faharina mantsy dia zany isak'izay navita zavatra Andriamanitra dia hoe ary hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony fa indro maninona tsara indrindra. Isan'andro anao zany dia mba isan'andro zany ny fanaon'le formation isaky ny tonga ny hariva dia manao bilan ianao, manao tombanezaka ianao, misaotra n'Andriamanitra fa tsara nataoko rehetra, vitako tsara nataoko rehetra. Satria ny andro ray mantsy anay dia taona vaovao ankiray, na fotoana vaovao anankiray, ka raha maly ihany no maly ohatran'le manao toro dia ino mahatonga malagasy miteny hoe miodikodina tahaka ny inona ozy ny akoho voakapoka. dia zay ny fiainantsika. Andriamanitra sara miteny hoe malagasy ane voaka maraina ohatran'ny akoho tsy lasa lavitra ohatran'ny akoho, fovo mangiran-dratsy fa tsy lasa lavitra, miodikodina eo ihany. Ary zany ry havana fisainana ngeza be amin'ny taona vaovao, mbola miodikodina tahaka ny akoho voakapoka vitsika amin'ity taona 2024. Matony moa izy miodikodina nge voakapoka ny lohany dia tsy hitantsony. Dia isaky ny isan'andro ianao fifaliana, nanahoana nanterahako ny asako, nanahoana ny nampiasako ny fahefana, ny fotoana nomen'Andriamanitra, nanahoana ny teny nataoko, namelona sy namelona ny hafa ve, sa nandrata ny hafa sy namono ny hafa, nanamono ny zava-boary. Fa raha feno fifaliana satria manatona dia ny fahatarahany famotjena raha amin'ny fiainam-ponoana ry havana dia zany fahatanterahany famonjena zany. Fa kio tsara ny romanina fa na dia manana ny santatry ny fanahy dia voalobokatry ny fanahy dia mbola miara-miseto amin'izao voary zao rovina no tanteraka zany famonjena zany. Fa dina ankehitriny azosika hita taratra ao amin'ny fiainatsika fa misy ny fandriam-pahalema, misy ny fiadanana manarika atsika Andriamanitra koa omeny taona vaovao sika ary dia faly isika. Arakaraka tombon'ny taona zany no tokony hafaly atsika. Ka ho atsika efa lehibebe aza amin'ny ferinainy, ny tombon'ny taona dia manakaiky ny fahafatesana, fa ny fahafatesana ho an'ny mino dia zany fahatanterahana fiainam-pamonjena ary sambatra izy. Ka tsy miandry fahafatesana sika raha mitombo taona fa manatona ny mandrakizay ary fifaliana lehibe zany. Ary zany ilazana hoe fahasoavana ny fahatratrarana antitra satria miara-mandeha makany amin'ilay omega ianao ao amin'ny Kristy ianao. Feny ary havana dia zao manana fanantenana fa raha mifandray amin'Andriamanitra mandrakariva isika ka tsy mamono ny endrik'Andriamanitra sy ny tarehin'Andriamanitra ao amintsika dia ny fanomezany antsika fahefana, zany hoe fiombonana andraikitrany sy ny fahafahantsika miteny hampisy fahazavana sy fiainana dia manana fanantenana fa ny hoavy dia tsara mandrakariva, tsara mandrakariva ny hoavy. Tsy ny taona ny mahatsara azy fa zay nampiasantsika sy nampiasantsika zany endrik'Andriamanitra sy Andriamanitra amintsika zany mahatsara ny taona. Ka raha mena taona vaovao sika dia anga fiandohana vaovao anatsika hoe tsaratsara kokoa. Dia mirary ary havana fa ho tsaratsara kokoa hatrany ny fiainan'ny tsirairay avy amintsika reto
zay efa tonga ny amin'ny faratapo moa tsy tambotsitra fa zay nieritreritra mbola misy tohatra ikarany dia mba ho tafakatra amin'ny faniriana satria taona vaovao no azo dingana vaovao no azo ka zay nikarama ariary-zato mba hikarama roanjato zay nihinana tapa-kibo mba hihinana androtoko ny kibony zany ingena to hoe fahatsarana zay narofirofo sy salama mba ho salama mba hita fanafany amin'ny aretina zay very fanantenana ahita masandro miratra raha fanantenana zany no antenantsika amin'izao taona vao zao fa mba hahatonga izany ho fiainana satria zay no ambara teo miteny ho fiainana dia asa eo fa mitombo ao amin'izany fahazavana zany tsika mitombotsika ara-panahy mitombotsika ara-tsaina mitombotsika ara-batana satria zay no maha-olombelona tsika fanahy saina vatana ary zany no fahazavana ary zany mahatonga ny Kristy miteny hoe ianareo no fahazavana zao tozo tarafina amin'ny fiainantsika kristianina fisiny kristiana ny fahazavana ao amin'ny fiainana mitombo ara-panahy tokoa ve isika mitombo ara-tsaina tokoa ve isika mitombo ara-batana tokoa ve isika ohatrany tsy vazivazy angamba nandraisantsika azy tamin'ny fampisehoana n'ilay katikomenina teo hoe efa tonga taona daholo ary katikomeninareo fa ny malagasy mahay madinika ny malagasy sofa mbola misy malagasy fa vetivety ihany raha azonareo asaina moa zany raha manitatra kely tamin'ny andro nitlerany dia zao tsotra ny azy ary mbola raisy ny Allemagne zany ny Allemagne tsy misy latsaky ny 1m60 ny kely indrindra fa zay latsaky zany tapahana ny vonono ary vonono daholo ny latsaky ny 1m60 fa nahagaga moa dia zay izy latsaky ny 1m60 Hitler 1m54 ary mankitinga kanefa zany nataony ny alina rehetra satria izy no ny adiavany tamin'ny Jiosy zany ny Allemagne no razan'ny Jesoa ny Arianina fa tsy ny Jiosy izy ka tsy misy latsaky ny 1m60 ary tsy misy kilemaina ny Allemagne fa tsy maintsy vonoana daholo ary hitanareo fa ny Allemagne zao raha vao kelikely ianao sesefa ny vitamine ary ngeza be atsika malagasy maibotry ka mba hitombo fanatsika hitombo saintsika hitombo vatana sika ary raha ny fisian'ny fahazavana dia ny farany mifalihy fa hijinja ny vokatra ianao dia ny fiainana ho amin'ny mandrakizay ary raha ny endrikina atao hoe fitahinana fahasoavana fandresena ka raha mifalytsika amin'izao taona vaovao zao dia satria Andriamanitra ny teny fa ary olona tahaka ny endriny tahaka ny tarehy fisina vaovao ndray niangatsika amin'izao taona 2024 izao fiainam-baovao ndray no antenantsika amin'ny taona 2024 lasa irahantsika ho lasa ny Covid-19 eny fifaliana mitombo sy mahatry indray tsy hoe antenantsika fono amboletsika tsy hovoletsika ary apetrakatsika eo amin'ny fiainantsika amin'izao taona vaovao zao ary raha ny havana no hafatra ho antsika Andriamanitra mbola tsy nanaisotra ny endriny sy ny tarehiny amiko sy aminao ka mahaiza manana fanantenana
asehoy eo amin'ny fiainanao zany fanantenana zany ary mifalia fa zay nafafinao raha tsara dia hijiny zany tsara eto ary dia ho tsara ny taona vaovao raika amin'ny 24 n'Andriamanitra irery ny voninahitra amintsika kosa fahafenon'ny fiainana avy amin'ny teny